Mahafinaritra ny fiarahana e! Oye! Anatsika hikarakara sakafo ato anatin'ity fandaharana cuisine break ity a. Hikarakara filet de porc mignon isika zany hoe amin'ny fomba montamontana kely. Hikarakara nofon-kisoa amin'ny fomba mafatifaty a, filet de porc mignon a. Izay no karakaraitsika. Zavatra ilaina aloha dia reto manaraka ireto. Mila isika eo amin'ny hanitra nanomboantsika azy a. Mila zava-maitso isika, fines herbes ohatr'izao efa maina, mila poivre ty a, mila tamenakatody a, mila nofon-kisoa araka ny nitenenina teo a, nofon-kisoa zay didiny tianao ao a, mila ihany koa anao a tongolo voatetika. Zay hiditra amin'ny fikarakarana ary sika mialohan'ny zavatra rehetra aloha dia alaitsika ny nofon-kisoa dia asitsika poivre, ataoko bebe poivre mihitsy moa zany a, dia asitsika sira. Dia ny tokony ataontsika manarak'izay a dia afangaro. Mialohan'ny anafangarona azy a dia asitsika tongolo voatetika kely. Afangarontsika. Asitsika huile d'olive. Ny afantaranao hoe huile d'olive izy dia somary mavo kokoa tena kely a. Mavo kokoa ny huile d'olive a. Raha hoharina amin'ny huile hafa zany tahaka ny hoe huile de tournesol, huile d'arachide, huile de colza, karazana menaka avokoa zany rehetra zany. Arakaraka ny fahasalamanao ihany koa ny hinananao andre satria misy olona zao a rehefa ozy izy ny dokotera hoe somary matavy ianao dia tsy maintsy mihina zavatra matavy be dia huile de colza zao no hohaninao satria ny vatanao tsy maintsy mila menamenaka kely. Dia zahantsika hitovy ny habean'ilay nofony a, ilay nofon-kisoa dia efa avy nosoratsika an'ilay hanitra teo ary izy a, dia ataontsika lavalava zany hoe somary esorinao zany ilay somary hozatra be iny a, dia iny izy a lavalava ary dia lavalava ny farany ilay filet de porc dia alefatsika eo amboniny eo a ny ambony rehetra amin'ny tongolo, a ohatran'izao. Ahozitsika zany a ilay papier alu ny ampiasaina. Fomba fandrahoana azy moa zany ty fa ny tena antony izy ty ihany koa dia hitanareo mba ahazoana an'ilay endriny somary lavalava zany. Matetika ianareo raha mahatsikatra dia rehefa mahandro nofon-kisoa dia rehefa endasina ilay izy dia lasa miforiporitra be ilay paoziny, lasa miolakolana be ny paoziny. Fa rehefa mampiasa an'ity fomba iray ty ianao a dia mety tsara mihitsy. Dia maka lapoaly isika, ataoko mitodika any aminareo any mihitsy ny afo a. Maka lapoaly isika efa naorolena ohatr'izao a ilay filet de porc dia alefatsika ao aloha izy a mandritra ny endandasitsika aloha izy. Batoriko anareo ny fomba fanendasana azy satria dia manendy ohatry ny manendy rehetra ihany io e, tsy misy hoe inona be mandrapahafanana azy dia apatsahivina anao fa fomba iray a hikarakaranareo an'izany hoe filet de porc izany ity hoentina aminao ity. Avelantsika mafana ny menaka, efatsika mafana tsara. Ty efa mihidy tsara ohatran'izao a, efa mihidy a, nofon-kisoa ny ao anatiny a, nampiarahantsika amin'ny hanitra ihany koa ary nasitsika tongolo voatetika madio dia alefatsika. Hitazomantsika n'ilay endriny lavalava aloha io. Sahana mivadibadika kely izy a. Tsy hoe eo akory izy no masahantsika fa ho ampidirintsika ao anaty lafaoro izy. Ampidirintsika ao anaty lafaoro izy avy eo a ao isika manao ny cuisson-ny dia miverina eto indray isika rehefa avy eo. Inona ary ty raha hainao a satria efa voakarakara efa navoaka tao anaty lafaoro ny filet de porc a dia ty misy couscous ty ampiarahantsika aminy ohatran'izao a. Dia ty ny filet de porc ty ohatr'izao zany izy dia natambatritsika lavalava rehetra teo a. Jerenareo ilay natambatritsika lavalava rehetra teo a dia manome ohatran'izao dia ao anatiny ao tsara be, ao anatiny ao avokoa ny hanina rehetra, ny tongolo rehetra ao a voatetika tsara. Faranantsika amin'ny fines herbes kely a miaraka aminy. Fomba iray tena hoe tsotra hikarakaranao azy a
fa ny anamo zany mampiavaka ny ty anaty dia mbola hozaraika atao voany eto zao dia mbola asiko jaune igny zany karazana sauce fahanao mihinana azy tsotra kely ny karakaran'ity sakafo ty filet de porc mignon ohatry zao izy misy lokony kely nampiarahantsika mety hoe nampiarahana tamin'ny saosy izy raha hoanareo fa nisafidiko manokana ny tamenaka atody izay ahitana voka-tsoa betsaka mifameno tsara ihany koa amin'ilay couscous